Lafombaovao makasika ny toetrandro kosa indray raha toka tsy mbola foana ny takaitra sy ny lesoka nateraky ny rivodoza treza farany teo teto Madagasikara. Fantatra ihany koa zao fa dia misy ny rivodoza fandihy mitondra orana sy rivotra mahery ity rivodoza ity raha ny fanazavana azo teo anivon'ny Sampandrara mpalalany mety ho toetrandro. Tamin'ny 9 maraina teo dia tany amin'ny 20 kilometatra aty mandrefany Toliara no nisy ny foben'ilay rivodoza fandihy. Mizotra mianatsimo, manalavitra tsikelikely ny morontsiraka aty mandrefany nosy izy ka mahafaka 12 kilometatra isan'ora. Noho izany dia iangaviana hatrany ny distrikan'ny Toliara voalohany sy faharoa, Sakara, Betokatsimo, Benenitra ary Ampani, ampiatra hatrany ny fepetra mikasika ny loko mena. Loko mavo kosa ho an'ny faritra Androy sy ny distrikana Amboasaratsimo ary Tolagnaro. Loko manga ho an'ny Menabe, ny distrikana Antsalova, Morombe, Ankazoabatsimo ary Beroro. Foana kosa ny filazana loza ho an'ny faritra sy ny distrika sisa. Ny mponina mipetraka amin'ny faritra iva dia iangaviana mba hitandrina manoloana ny mety ho fiakaran'ireny ranotampoka sy ny fiotsahan-tany. Ny mpanjono sy ny mpitatitra an-dranomasina eo anelanelan'ny Besalampy sy Tolagnaro dia iangaviana tsy mbola andrika. Raha iverenana ny rivodoza Treza dia namela takaitra lehibe. Tadidiko fotsiny dia mbola statika eo amin'ny 80 isoron'Andriamanitra moa amin'izany fa 80 décédé. Raha natotanisa ofisialy nivoaka ny alakamisy lasa teo, ankoatr'ireo namuniainy dia 7 no naratra, 7 tsy hita, 70 sy 700 sy 3 sy 7 alina sy 1 hetsy sy notraboana, 80 sy 1 sy 4 alina nafindra toerana raha tsy laza afa-tsireo. Mahatratra 300 no namuniainy vokatry ny kere any Atsimo ary Amanalina ireo misedra olana ara-tsakafo.